Miarabanao izay manaraka ny radio Antsoa Filazantsara amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fampahalalam-baovao isika manasanao manaraka izany hatramin'ny farany anamboatsika ny vaovao eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana. Lehilahy iray roa amby 30 taona mpangala vola amin'ny banky ary manatra izany eny amin'ny cash point no voatifitry ny Jolay teny Behoririka Antananarivo tamin'ny Mantsana iny. Vola manodidina any amin'ny 30 tapitrisa ariary no azon'ireo Jolay izay nitifitra azy raka ny loharan'ny-baovao nazo. Avy nakavola tamin'ny banky BNI Antsavola ilay lehilahy no maty voatifitra. Efa eo ankilantanan'ny mpitandro filaminana kosa ireo Jolay roa lahy izay nitifitra azy amin'izao fotoana izao. Mizotra am-pilaminana ny fizarana ilay misodimoka maharitra ao amin'ny fitandrom-pavoa ary mandritra ny 10 andro no fizarana izany. Fanadidina nataony Bentombo Arlay. Tokantrano 370 no efa nahazo ilay misodimoka maharitra tamin'ny fanombohan'ny fizarana ilay ny alarobia 27 Desambra lasa iny tao amin'ny fokontany Grand Pavoa. 727 ny leo zaraigna amin'ity fokotany ity raha ny fagnazavana nataony filohan'ny fokotany Grand Pavoa Dimby Matafa. Secteur est na centre na ouest zay. Zeny malalaka izy niany fa avy niany izy. Fa karaha ty ndraiky ny fipetrany ny herignandra ity. Nanomboky romaly atsika, i niany misy kamisy dia joma mamaragna izy amin'ity taogno ty, sabotsy, dimanche, taom-baovao, samy magnano fety finaritra atsika jiaby isa tokantrano. Fa kosa talata les 2 efa manomboka koa ny fizarantsika lay eo amin'ny vinivinegny 4 andro faranzy eo tampitry satria tokony 10 andro izaragna ity lay misy ahodimoko maharitra ity. Tamin'ny omaly voanalohany fizaragna lay 370 isan'ny tokantrano na ménage nahazo lay izay miisa 720 lay niboaka tato tamin'ny robia ny sokafa ny fizaragna lay tato Grand Pavoa. Fa ny isan'ilay zaregna ato amin'ny fokotany Grand Pavoa 720 sy arivo. Dikan'izegny efa nahazo ray amparterony efa nahazo nisitraka zegny le zegny tato aminay Grand Pavoa ny omaly fo. Memempoagna ny fizaragna lay misodimoka maharitra izay atosika avy amin'ny fitondram-panjakana ho fagnatrarana ny velirano fahadimy fahasalamagna ho an'ny daholobe tsy hagnavagna sokajiny taogno. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa no anoizantsika ny vaovao. Mpianatra informatique sy cuisine epatisserie navoaka tamin'ny fomba ofisialy rehefa navita ny fiofanana tao amin'ny maison de quartier Grand Pavoa. Ndaretsika vetrany fanadiadiana mikasika izay. Tontosany farany herignandra lasa igny ny famoagna ny promotion Foodsay izay nagnaraka ny fiofanana momba ny informatique andian'ny 710 ary ny promotion tsara izay nagnaraka ny fiofanana makasika ny cuisine et pâtisserie tao amin'ny fokotany Grand Pavoa izay misa 510 am'zato. Tondra fagnazavagna momba ny antony ny fidianana ny agnarana Foodsay sy tsara ny tompon'andraikitra Matafa Dimby. Ny segondra maromaro manjary minitry, minitry maromaro manjary lera, lera maromaro manjary andra, ary andra maromaro manjary fanjava. Fanjava mitambatambatra maromaro manjary taogno. Ny taogno mahay manomboka ary mahay mifaragna. Ifaragna ny taogno 2022 dia mamoaka ny promotion Foodsay en informatique et promotion tsara amin'ny pâtisserie. Ny safidianane ny promotion Foodsay satria ny Foodsay dia vorogno madiniky dia miaigny miaraka amin'olombelogno. Ny tanàna kalma, ny fiarahamonigny mendriky, igny ny hitan'ny Foodsay dia avy izy mipetraka amin'igny toeragna igny, igny amin'ny ravim-banio igny izy magnamia exemple tsara amin'olombelogno. Fa matetiky ny olombelogno tsy mandray zay leçon tsara ataon'ny Foodsay regny. Ny Foodsay izy koa izy fagnano fiaignana anazy hiaraka amin'ny namany izy dia magnano tragno atsendrika izy après ro magnatody dia mananganaka ary ny faizana nataon-dragnara aminany fo indesiny magnamboatra tragno anazy. Fa tsika olombelogno karakory mitovy amin'izegny va. Zegny ny antony safidiananay
ny foodisay satria magnamea bon exemple amin'ny mpiarabelogno, magnamea bon exemple amin'ny fiarahamonigny ary indrindrandrindra miaigna amin'ny zaka talenta na mendragnahary agnatsaragna ny fiaignana amaray. Raha natambatambatra ny isan'ny olombelogno ny sitrika izegny fampiofanagna informatique zegny taty Grand-Pavois dia mahatatra 380 sy 400 sy 200. 380 sy 400 ny olona sitrika fiofanagna zay mikarakarainy filohan'ny fokotany Grand-Pavois nandritra ny taogno 20 sy 200 sy mijanogno amin'ny fahazahoagna ny attestation ny fitrandragna ny traikefa fanjaran'ny tsirairay mampitombo izany ho iatrany ny fagnazavany tompony andraikitra matafa dimby sy zaratody mpampiofagna cuisine et pâtisserie ao amin'ny maison des quartiers Grand-Pavois. Igny anty dia namoaka ny 14e promotion tamin'ny informatique zahay. Promotion foodisay miisa 500 amin'ny 100. Mianadahy miravavy mianaka ireo jiaby niany. Tegna mitsodrano ny promotion foodisay. Félicitations. Io attestation azonareo avy tamin'ny direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle io dia hoentinareo hiatriky ny fiaignana. Eliny nazonareo tagnaty information fa kosa anjaranareo ny mampitombo azy mba ho rehere ny firenenantsika. Ny farany ny taogno 2022 zay niany zegny namita ny fanasagna ny attestation ho an'ny mpianatra zay miofagna nanao pâtisserie nandritra ny efatra herignandro. Dia magnentana antsika jiaby mba ho tonga ery amin'ny maison du quartier Grand-Pavois isoratra anarana fa amin'ny 9 janvier 2023 ny fidirana amin'ny dimora tsy diso. Tapitra tompoko lasy tompoko vavy ny fampahalalam-baovaontsika isaorana nanaraka zanatry amin'ny farany Gladys Avolamiadina teo amin'ny lafiny fanolorana ary Arlembe mitombo kosa no nitatitra ny vaovao ka mana veloma ho amin'ny veloma.